Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Reto misy teny kely foy de foy mety hitondra fahombiazana na faharesena ho antsika izany, mety hitondra fandresena ihany koa na fahalavona ho anao izany. Tsy hoe tsy fidiny amintsika ny mahatonga izany na tsy eo amin'ny fiainantsika, fa miankina amin'ny safiditsika ihany izany. Eno kely ene dia taditio. Fantatrao ary ve fa lay teny kely tia tena indrindra dia ny izao sorosy alaviro amin'ny fiainanao izany. Lay teny kely mampazoto indrindra dia ny hoe isika ampiasao matetika izany. Ilay teny kely manimba indrindra dia tsy inona fa ny fitiavan-tena vonohy tanteraka izany. Ilay teny kely be mpampiasa indrindra dia ilay fitiavana iaino sy ankasitrao izany. Ilay teny kely mahafinaritra indrindra dia ny tsiky azony ary ampiaro ao aminao izany. Ilay teny kely mora miampita indrindra dia ny onoono aza miraharaha izany. Ilay teny kely rehefa nahatratra tanjona iray dia tsy inona fa fahombiazana tratraro izany. Ilay teny kely toa mitsiriritra ka mitondra ho amin'ny ratsy, fialonana hialao lavitra izany. Ilay teny kely manan-kery indrindra dia ny fahalalana tovozy hatrany izany. Ilay teny kely ilaina indrindra dia ny fahatokiana minoa izany. Ilay teny kely mitondra soa indrindra dia ny fahendrena ka tsao izany. Satria izao no afatra ny tenin'Andriamanitra ho antsika manao hoe: aza vela hatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo mason'ny anjely hoe ny teny tsinay aho, nahoana no tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao. Mpitoro teny 5:5. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoavampo fazamalaina, fatomotrany andro izao. Iavonampo reareako basulu ifiti tarika ambasadora faetsimaha o ampianarua izavokuvulu etraratsisuru o ampianarua ahayanume faetiatena divularena befiankana farnay mandoraka izarafiti tuani Kristi. Iavunampu reareaku basulu ifiti fanetetenabe faetimaha o ampianarua izavukuvulu etraratsisuru. AWR
lumière zay lay onjany fanantenana o ampianaroa o malemy fanay fa mahery vai kara miteny tsy laitry fanimana fanay mahatoky sisay tsy lamatratrany tsy mba be aiai niavunampo reareako masulu ifitize fanecetena be faetsy mahal o ampianaroa izaokuvunu petraratsy sulu niavunampo reareako masulu ifitize fanecetena be faetsy mahal o ampianaroa izaokuvunu petraratsy sulu petraratsy sulu harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fifaliana trano no iarana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao miaraba mpiaino rehetra tsy hankanavaka dia mirary soso fahasalamana ho an'ny tsirairay antenaina mba andraisanao soa ny fiainoana ny fandaharana mahafinaritra tokoa no mahita olona tsy mba manana olana eo amin'ny maso izany hoe olana eo amin'ny fahitana maro ireo antony mety hahatonga ny olana eo amin'ny fahitana anio isika dia hanolotra vahaolana tsotra azony rehetra tanterahana hanatsarana ny fahitan'ny maso tsara aloha ny mampatsiahantsika fa ny retina na ny temy maso dia sosona saripady eo amin'io masontsika io ireo sela amin'io temy maso io izay mandray ny hazavana antsoina hoe cône sy bâtonnet dia mila pigment mpanome loko ka avy amin'ny zavamaniry no ahafahany miverina amin'ny laonindray sy azonany ny fahitana misy voankazo reto izay mitondra indrindra ireo loko avy amin'ny zavamaniry tena ilain'ilay retina na ny temy maso dia tsinona izany fa ny beta-carotène izay avy amin'ny karaoty fantatsika tsara fa miloko loranjy ny karaoty eo ihany koa ny lutéine avy amin'ny épinard izay miloko mavo ary ny anthocyane avy amin'ny myrtille na voaroy manga izay miloko manga rehefa atao ranom-boankazo ireo voankazo telo ireo dia manampy indrindra ny maso mba ampitombo ny fahitan'ny maso mba hatsilo tsara manampy amin'ny fahitana sy fanavahana tsara ireo loko izay hitan'ny masontsika mampiena ny faharerahan'ny maso rehefa avy amin'ny hazavana be ny masontsika eo ihany koa ny tombontsoa azo dia manatsara ny fahazarana amin'ny maizina ary miaro amin'ny fiasamban'ny pentina mavo any anaty maso amin'ny retina
izay anisan'ny antony mahatonga olona betsaka any amin'ny tany mandroso ho lasa tsy mahita intsony. Indreto ary ny zavatra ilaina anaovantsika ilay ranom-boankazo izay ahasoa ny masontsika de epinara 4 tasy, ka ny tasy ray de eo amin'ny 30 grama eo. Ny karaoty 5, ka tokotokony io 12 grama eo ny lanjan'ny karaoty iray. Ary ny ranom-boankazo azo avy amin'ny mirtina ny voaroimanga iray tasy no ilaina, ka milanja eo amin'ny 500 grama eo io ranom-boankazo avy amin'ny voaroimanga na mirti io. Ireo fatra 3 ireo zany no ilaina ahavitana ranom-boankazo eo amin'ny 500 mililitatra eo na atsasa litatra ho isika, mahavita fatra 2 amin'ny ilaina izany. Ahoana ary ny fikarakarana azy? Raha manana mixeur isika de ampiasaina potehana ao anatin'ny mixeur ny karaoty, angalana ranony sy lay epinara, de aveo afangaro amin'ilay ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti de afangaro tsara. Raha tomo ka tsy manana mixeur ianao de azo atao tsara ny mampiasa rapy karaoty madinika de madinika ahazona ranona karaoty zany rehefa fiazana ao anaty lamba. De tahak'izay ihany koa ny epinara azo totona tsara de ahazona ranony fiazana ao anaty lamba. Raha tondray ka tsy manana ranom-boankazo azo avy amin'ny mirti mivantana ianao de mety ihany koa ny mampiasa voaroimanga na mirti 500 grama eo de iny no potehina totona tsara atao amin'ny sotro na ohatran'izany de mamoaka ny ranony izy de amin'izay no ahazona ilay rano ilaina 500 grama. Afaka sotroina tsy misy siramamy io ranom-boankazo io, mety tsara zany izy ho an'ny olona diabetika. Fa raha tomo ka tianao asiana siramamy izy de afaka asiana siramamy ihany koa. Zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny fahitan'ny maso izay ranom-boankazo izay. Raha tondray ka tsy manana olana eo amin'ny fahitana ianao fa kosa te hanana mason'ny voromahery. Manahoana moa ny mason'ny voromahery? Ny mason'ny voromahery mantsy de ahafahany mahita ireo biby kely na de amina kilometatra maro miala eo aminy aza. Tsy hoe akory manana fahafahana mijery toy izany ny masontsika olombelona, saingy kosa afaka mitazona io masontsika io ahita tsara foana na de fa mitombo aza ny taona. Zay zany le hoe anana maso ny voromahery. Na mitombo aza ny taonanao de afaka ny tazona ny fahitanao raha misotro ity ranom-boankazo ity ianao. Torohevitra mahasoa zany nomenanao indray amin'ity ranom-boankazo marihatra na smoothie ity, izay mitondra vitamine, antioxydant ary ny carotenoïde sy ny zinc. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo marihatra ity. Mila manga iray, ka tokotokony io 4 grama eo ny lanjan'ilay manga iray zany voamanga. De epinara iray tasy eo amin'ny 30 grama eo. Sésame voapotsitra, zany hoe sésame efa vita purée iray sotro fihinanana zany eo amin'ny 5 grama eo ary ranom-boasary ray vera sy tapany. Ka marihana fa ny fatran'ny vera iray de eo amin'ny 770 mililitatra eo. De ray vera sy tapany ny ranom-boasary ilaina. Mavita ranom-boankazo marihatra hatrany amin'ny 2 litatra latsaka fefany ihany, zany hoe 570 mililitatra zany io fangaro izay atao io. Ahoana ny fomba fikarakarana azy?
atao anaty mixeur ny épinard. Efa ndresantsika teo raha tsisy ny mixeur dia afaka totona ihany koa azona ilay ranony. Eo ihany koa ny potsitra sésame ary ny ranom-boasary. Afangaro tsara ireo mandrapatonga azy ireo hitambatra tsara. De aveo arotsaka ao ny manga voavofy sy ny tetehana madinika. De averina fangaro izy mandrapatonga azy hitambatra tsara. Ity fangaro ity de tsy mila asiana siramamy fa afaka sotroina amin'izao. Mety tsara amin'ny olona jiaby itiky. Ny fampiaranao izany no anampy anao amin'ny fahitan'ny maso sy hitahiry ny fahitan'ny masonao mandrakariva. Koa de manova fanandramana. Zany moa de nalaina tao amin'ny boky Santé par les boissons nosoratan'ny dokotera Georges Pamplona. Atreo-ndray ary ny ferahantsika Zoanitra sy Jedidia no ny farimbona natotosan'ny fandaharana ara-pahasalamana samy makosany teo amin'ny lafiny teknika mametraka amin'ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray tompoko. AWR zay lay onjany fanantenana. Fonia mbola fenota de indro efa notiavina iana no nisolovona mba ho fanavotanaoa ka namafiazany manjo nasarotra azy izany di tsy aoko fa indro ao izotra anaraka sy ankatoana tena veria ratsino iana ka falia fa voavonjiza saretra natukako manontoloana tena veria ratsino iana ka falia fa voavonjiza kony androko sy saretra natukako manontoloana. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Mbola faly miarabanao indray amin'izao fotoana izao. Androany dia lohateny raindray no jerentsika Andriamanitra irery ihany no alaolana. Koa dia hiaraka anondrika ny lohantsika isika ho an'laon'ilay mpahary antsika.
Andriamanitra tianay tokoa ianao. Andriamanitra izay tsy mamelanay ho irery, fa Andriamanitra izay mitsindro mandrakariva ny hasoanay dia ny hatonganay hiara-dia aminao amin'ny fiainana rehetra hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Dia misaotra anao indray izay Andriamanitra ray eo raha nomenao ity fotoana lehibe hahafahanay miaino sy mandinika ny alehibe ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Noho ny fitiavan'ilay mpahary antsika dia mbola nomeny tombonandro isika hahafahantsika miara-paly aminy amin'ny alalan'ny fandiniantsika miaraka ny torohevitra avy any aminy. Mampahery anao mandrakariva ny tenako eo am-piainona izao afatra izao indray. Eo am-panomboana dia andeha hovakitsika ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona 1:5-7. Jaona 1:5-7. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Noho ny tsy fakantoavantsika ny baikon'Andriamanitra dia Satana no manjaka eo amin'ny olombelona. Izany nahatonga ny fahotana tafiditra eto amin'ity tontolo iainantsika ity, ka andraisantsika vokatra maro toy ny fisarahana tamin'Andriamanitra, ny fahoriana ary ny fahafatesana. Ao amin'ny Romanina 5:12 dia miteny koa ny apôstôly Paoly manao hoe: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Nandritra ny taonjato maro ny fandimby, raiky tapisaka ao amin'ny fon'ny olona tsirairay avy ny fahotana ka tsy hain'ny olona ny miala aminy. Raha miatrika irery ny herin'ny fahotana ny zanak'olombelona dia ho tratry ny akiviana. Fa io kosa izy ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:17. Jeremia 7:17. Moa mahova ny ody ny va ny Etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Rehefa tsapantsika sy eketsika ny tsy fahafahana hanao ny tsara, dia horentsika mitambesatra amintsika ny avesarany, ary hitatsika avy hatrany fa tsy manana hery hanoerana isika. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Romanina 7:12, 7 sy ny 4:20. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato, fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Indrisy, olo mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Ho an'ireo olona matsiaro saina noho ny tsy fahafahany ampiasa hery eo anatrehan'ny fahotana, dia toa tsy ahitam-panafody ny olana izay mitranga, dia miandry ny fahafatesana fotsiny izay tsy misy toyiny intsony. Ny any alaolana tokana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Hanaiky hidina hamonjy atsika ve Andriamanitra? Hoy kosa izy araka ny voalaza ao amin'ny bokin'i Ezekiela 7:30-9. Lazao aminy hoe: raha velona koa aho
hoy Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. miala amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa no teo faty anareo ry taranak'Israely? Mbola amafisiny ihany zany ao amin'ny Petera 2:7-8. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany io fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa tiantsika tsirairay avy Andriamanitra ary te hamonjy atsika. Ny fanirian'ny lalina dia ny hiverenantsika ho tahaka ilay zanaka mankatoa talohan'ny nidiran'ny fahotana. Fa ankoatra izany, ny fahamarinan'Andriamanitra dia manamafy ny fahafatesan'ny mpanota sy mpandika ny lalàn'Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny Jaona 1:7-9. Endre manao ahoana ny fitiavany naseho an'ny ray ho antsika, dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy mahalala azy izy. Manao ahoana ary ny fipetraky ny drafitrasan'Andriamanitra mba ahazoany mampitoetra ny fahamarinany sy ny fitiavany antsika. Hoy ny fanambarany Jaona 1:7-8. Jaona 1:7-8. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahatokana tamin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra, fa ny tiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Mba avoavela ny heloky ny mpanota, dia tsy maintsy izay tsy nanota tsy manatsiny, irery ihany no mitondra ny fanameloana ny mpanota, dia fahafatesana. Ny zanakalahy tokan'Andriamanitra irery ihany, izy irery ihany no tsy nanota izay nanaiky ho faty mba azotsika manana ny fiainana. Aoka tsy ho adino ilay teny ao amin'ny Jaona 7:9 manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tamin'ny alalan'ny zanany lahy tokana, nanao sorona Andriamanitra nitondra ny fahotany ny mpanota tsirairay avy, mba tsy ara ny fahafatesana, fa mba azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Teny fampanantenana lehibe no nomena antsika zanak'olombelona, fitiavana tsy misy toa azy. Eny ry havana, toy izay indray ny dinika sy ny afatra nomena antsika tamin'izao fotoana izao, koa mampahery anao hatrany hiaino ary andiny tena handroso amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Mbola hiaraka hivavaka isika. Indre ny alehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra, ka mbola nahazahoanay, nanongilana ny sofinay, nampiasa ny sainay, nampitoetra ny fievitray eo ampelantananao, fa ianao tokoa no ampafantatra anay ny tsy mety rehetra ary azahoanay mitodi-do ao amin'ilay namonjy anay dia Jesosy Kristy. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao mahery izay nomenao anay. Amin'ny anaranao irery ihany Tompo mahavonjy eo no anakinana izany vavaka izany. Amen.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejid awr feony fanantenana. Que ce monde peut donner. Si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrais pas. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains. Mais je ne pourrais jamais gagner mon éternité. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Rien ne peut payer. Non, rien ne peut payer. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. mahazo fahendrena mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovan'ny ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. dia ny fandaharana fanabiazana indray zao rendesinao zao makasitraka anao piaino ny am'izany fanjoinao zany nefa na izany aza de ozahay hoe ny tonga tsy miaraba na mantesitra ny lasa tsy manao veloma na mansositra mandalo tsy manomby lalana na mamiavona de ankafaliana izany a no iarabananao pieno miarabanao a dia mirary mandrakariva ny ahitanao soa
sy fahatsarana ao anatin'izao fandaran'izao ary mirary ny fanjoinao izany fandaran'izany a mandrakariva miarabanao koa namana anaritiana miaraba namana joely ary mankasitraka anao tonga atao anatin'ny fandarana mankasitraka ny mpiainony ihany koa iaraka aminay ao anatin'izany fandarana zany anatsara fiaramonina isika menakavy io mba ho tsaratsara kokoa ny tontolo sy ny fiaramonina ny fianakaviana indrindraindrindry tahaka ny mahazatra ry aloha dia andao hiaraka hivavaka isika milohany resadresaka izay ifanaovantsika eto jehovah rainay tsy to ao ianao no nahary anay ianao koa no nahary le voary rehetra izay hita maso sy ny tsy hita maso dera ny laza ny saotra dia atolotra anao irery ihany misaotra indrindra ihany koa ny aina izay mbola omenao anay ankehitriny ka hahafahanay manatanteraka izao fandarana izao dia misaorana ianao izany misaotra ihany koa ny amin'ity mpiaino izay manatrika sy miaino ity ianao any hita azy amin'ny fomba manokana meo azy ny hery tanjaka fahasalamana ahafahany mana totosany didy amanandraikitra izay mbola ho sahaniny taio ny ankonany taio ny fianakaviany arovy amin'ny tananao mahery avokoa izany rehetrarehetra izany ary aoka mba ny fanahinao masina no anjaka ao anivon'ny-tokantrano dia mba isy ny fifankatiavana firaisapo sy ny fifanetretena fifankahazoana ao anatin'izany tokantrano izany dia mba ho tokantrano paradisa sahady izany tokantrano izany ny tsy famendrehanay rehetra ny tsy fantaterahanay Jehovah ray mahery io dia angatahanay famindrapo sy famelan-keloka noho ny amin'ny rason'i Jesosy Kristy izay fa latsaka mba hamonjena sy ho fanavodana anay inonay fa miaino izany mivavaka anao Jehovah ray mahery satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay izany mivavaka izany amen amen efa liana dia liana ianao hanaraka ny fandarantsika sy ny toyany resaka izay ny fanaovantsika ny amin'ny hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha mifanampy sy ny fampiaino dia tena misy ny tombotsoa ho an'ilay ray aman-dreny ary ny zanaka ihany koa dia hibata tombotsoa mahakasika an'izany resantsika farany namana joely tato anatin'ny fandarana ny hoe mila fantarany ray aman-dreny ny talenta ny zanany ary dia atosika amin'iny talenta iny izy fa tsy izay tianao ray aman-dreny atongavana no asisika ao anatin'le zanaka ao dia manjary tsy mitondra faombiazana ho azy zany ka nitoy an'izay resatresaka izay mihitsy namana joely no ndeha ho ataontsika an'io ia makasitraka ny amin'izay fametenan'izay mbola iopantsika eo amin'le hoe fifampiresahana eo amin'le ray aman-dreny sy zanaky ny zatovo na tanora sy miray aman-dreny dia nresahantsika tokoa mikasika ny talentana fa misy koa ny fampiresahana amin'ilay zatovo na tanora mikasika ny fiainana iray manontolo dia ny fiainana iray manontolo izay tiany resahana dia ohatra hoe ny fitantanana ny tokantrano sy ny manodidina azy eo ihany koa ny firaisana ranofo ny fitondrantena tsara ny vokadratsiny sy ny vokatra tsara ny vokadratsiny eo amin'ny tsy fahaizana misafidy ny lalakale ny fanazarana sy ny fanaovan-draharaha rehetra isan-karazany ny fahaizana mahandro sakafo ny fahaizana mandraitra ny rovotra ny fanamboarana ny simba sy ny tapaka isan-karazany ny fanazarana sy ny fampianarana mamboly sy miompy izay ataon'ilay aman-dreny ho an'ny zatovo ny fanadiovana ny tanàna sy ny toeram-ponenana ny fidiovana sy ny fikarakarana ny vatana sy ny fitafiana ny fampirimatrano sy ny fitaovana isan-karazana ireo zavatra ndrasantsika ireo namana anaritiana dia tsara ary tsy maintsy hifampiresahan'ny ray aman-dreny amin'ny zanany amin'ny zatovo amin'ny tanora na amin'ny ankizy sy ny tanora vao misandratra raha ohatra ka tiany ny ray aman-dreny ny ahita zanaka vanina olombanina voaomana ho ray voaomana ho reny hiatrika amin'ny fiainako avy fa tsy ianona fotsiny hoe io ve rehefa manambady tsy ho ainy tsia misy ny tanora mivoaka manambady na lahy na vavy ny vavy tsy mahay manjaitra
ny vavy tsy mahay mipasoka tsy mahay mahandro sakafo ny lahy tsy mahay manadio trano tsy mahay manadio lovia tsy mahay mamafatokotany sy ny sisa ka anjara ny ray aman-dreny adidy ny ray aman-dreny tsy maintsy ataony zany a raha ohatra ka te ahitan'izany hoe ray aman-dreny vanony zany izy a anyoriny ary zay ny atao hoe fanilo miampita ampitanao ray aman-dreny amin'ny zanakao a ny fanilo tsara zay tsy maintsy iainany a rehefa nyorina any karaha lay fifampiresahana nge matetika namana lantoary misa joely le fotoana ifampiresahana matetika no olana na tena tsy misy mihitsy ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka azo lazany hoe marina zany hoe tsy misy ny fotoana fa rehefa tena tianao ny ahasoa ny zanakao de tsy maintsy mahita fotoana ianao ohatra fotsiny eo am-pisakafoanana azo atao tsara ny fifampiresahana eo am-pisakafoanana io zany de fotoana manokana ifampiresahan'ny ray aman-dreny tadidio tsara fa maninona ny taolo taloha no afaka manao zay fampiresahana eo am-pisakafoanana zay fa maninona isika kehitriny no tsy afaka manatanteraka izany ka matetika inge namana joely kosa so de resaka tsy mampazotomana no atao eo de anahirana ka zay indrindra le nresantsika de hoe resaka eo am-pisakafoanana io zany de hoe raha ohatra ka misy resaka tsara ataonao eo am-pisakafoanana de iny zany tena aprisiantsika mihitsy fa zao aoka tsy hanao resaka mahatezitra na resaka manafitoana ao anatin'ny sakafo fa io ndray namana anaritiana de miteraka la atao hoe omamiadana ny anaty any miteraka omamiadany tsinay na amin'ny alalan'le sakafo hoanina amin'ny alalan'le sakafo hoanina raha vo resaka manorisory sy tsy misy hafaliana no atao eo am-pisakafoanana dia lasa miteraka retina zay ka zay naprisiantsika hoe eo am-pisakafoanana azo resahana resaka mahafinaritra na koa misy manao hoe avy misakafo kelikely de misamy tsy mbola misy mitsangana mihitsy aloha mpianakavy de eo manatanteraka n'lay resaka le resaka ne rehefa atao tsy lave fa resaka foy tsotry azo atelina tsara mitovy am'le sakafo teo ihany de iny zany a lasa mitananjara toerana lehibe ho amin'ny fibeazan'lay zaza zay le zavatra tsara resahana sy tiana resahana eto le resaka mafisina ihany fa tsy hoe ianao ray aman-dreny no miteny fa ny zanakao miaino fa miteny ianao de miaino izy miteny izy de miaino ianao zay le resaka fifampiresahana zay le hoe fifampiresahana fa tsika tsy miteny hoe firesahana fifampiresahana misy fifanakalozana zany eo zay mihitsy de eo sahady de efa manazatra ny zanakao koa ianao hoe zarinao ifanakaloevitra ny zanakao fa olana ngezabe eo anivon'ny tanora ny tsy fahaizana maneho hevitra sy miadevitra kehitriny namana anaritiana zay tsy nanazarany ray aman-dreny azy ary misy ny ankizy na tanora sarokenatra tsy manana fahatokisatena eo aminatria ny zavatra anankiray hoe ilaina ifampiresahana fa lasa mikombona de na zavatra tiana angatahana sy tiana olazaina azy de tsy tafavoaka satria sarokenatra tsy manana fahatokisatena satria tahotra mameno ny any anaty any dia tsy tafavoaka zany lay tanora noho izay zavatra izay ka eo am'izay fampiresahana zay dia tsy maintsy apetraky ny ray aman-dreny am'zatovo na ny tanora lay atao hoe fifampitokisana ny fifampitokisana zay tsy inona fa fametrahana fitokisana am'ilay zatovo sy tanora ny am'izay ataony zany na eo amin'ny fianarana zany na eo amin'ny fiainana andavanandro dia iny zany a apetraka ny ray aman-dreny fa tokony ialan'ny ray aman-dreny mihitsy ny fitsikilovany ray aman-dreny ny zatovo anankiray na fitsikilovana ny tiroarany fitsikilovana ny telefona fisavana ny entana fisavana ny armoara sy ny sisa sy ny sisa ary raha ohatra ka mba te hivoaka ilay tanora de aoka tsy ho fandrarana mandrakariva no asetri ny ray aman-dreny zany fangatahana zany fa apetraka ny fitokisana sy ny fampatokisana de ino no ny atao dia omena fotoana andehanany ilay zatovina ilay tanora ary omena azy koa ny ora tsy maintsy iverenany arakaraky ny alavilan'ilay toerana zay alehany zany dia menao toky izy ary atokisanao izy any am'izay alehany
fa tsy fandrarana mandrakariva hoe hoaizandray aninina any de amfiry miverina sisisy fa ome hoe raha am'izao miainga ianao am' roa ade ho any a toerana anankiray ianao ny alavirana eo amin'ny adiny ray eo ny fampiresahanareo mety ho adiny ray noho izany tafaverina zany ianao farafatarany am' 10 mipetraka izay zavatra zay rehefa zay ny tafapetraka misy mifampitokisana dia lasa matoky ianao lay tanora fa ny zavatra iainana kehitriny indraindray namana anaritiana de tsy misy le fampatokisana eo amin'ny tanora ary tadidio tsara fa rehefa tsy atokisan'ny tanora anankiray ianao ray aman-dreny de lasa fahavalony ary rehefa fahavalony ianao de tsy meno ny teninao itsony izy fa ny tenin'olo-kafa no hoenona ka ny tenin'iza zany a no tianao a hoenona ny anankiray koa tsy tantarany ininina aminao tsony mihitsy izy fa ho tantaraina any amin'ny hafa ny zavatra mety mahakasika ny fiainany de manahirana be zay namana joelina taro mihitsy zany mihitsy ny namana anaritiana satria ny tanora zany a io tanora io de mitady olona anankiray atokisana ka rehefa tsy ianao ray aman-dreny ny atokisana de mitady olo-kafa izy atsapazana any izy mitantara ny zavatra rehetrarehetra kanefany ianao ray aman-dreny ny tokony hafantatra izany voalohany satria fiainan janakao io ary tadidio tsara ho a fa ianao io de manomana fiainan'olona anankiray tsy manamboatra seza ianao tsy manamboatra latabatra tsy manamboatra fiarakodia fa olona no volavolainao olona mitempo olona manana ny hoavy ny seza sy latabatra apetraka ao androany tsy manana ny hoavy zany io fa ny zanakao zay eo anatrehanao eo ambany sokanao io manana ny hoavy homanina dia ianao ray aman-dreny no miara-manomana aminy izay hoavin'izay amin'ny alalan'inona tsotra fifampiresahana fanazarana famolavolana zay nge de vita mazava tsara namana joely misaotra anao de le izy koa zany namana raritiana am'izay fampatokizan'izay raha ohatra ka sandratria tara le fiverenan'ilay tanora dia aoka tsy hogidregidra vetrany no asetri n'ilay ray aman-dreny azy fa apetraka amin'ny fotony sy malefaka amin'ny fanontaniana ny anton'ilay fahatarana fa ilay zatovitara kosa am'izay fotoan'izay de tsara raha izy manazava mialoha ny am'ilay fahatarana fa tsy izy indray no mivazavaza mialoha am'ilay ray aman-dreny mba tsy isiny ny atazerana zany eo amin'le ray aman-dreny a sy eo aminy mba tsy isin'izay hoe gidrakidra sy ny sisy zay mba tsy isiny fifankalana dia zay le fampiresahana satria le ray aman-dreny natoky anao tanora raha tara ianao no mialatsy ny voalohany hoe tara no ny aton'izao le ray aman-dreny kio manaiky ary matoky izay voalazan'ilay tanora fa tsy ametra-panontaniana oatra ny polisy ka farany oatra ny anagatra azy de mitsokanao le tanora tsy teny aminao zavatra tsony araka le nylasainao teo amin'ny teny hafa zany namana joely tena mila hoe mifanakaiky am-po mihitsy le ray aman-dreny sy le zanaka zay mihitsy le izy le fifanakaikezana-po io zany dia volena amin'ny alalan'ny fifampiresahana ary zao zava-dehibe tena iakinan-javatra maro mihitsy mifanakaikezana-po ary tsy maintsy apetraka ny ray aman-dreny satria izany no mitarika ho amin'ny fakafizatena n'ilay zatovo na ilay tanoro ny fifanakaikezana-po ihany koa dia ny fahaizana maneho hevitra sy ny fahaizana maneho fitiavana sy fifanakalozana eo amin'ilay tanora sy ilay ray aman-dreny ary mitondra ho amin'ny fahafantarana ny tena rehefa mifanakalo hevitra zany lay tanora sy lay ray aman-dreny dia fantatra ilay zatovo ho azy ny tenany hoe zakay afaka mifanakalo hevitra tsara afaka mifampiresaka tsara dia ny fahafantarana ny tena zay miteraka n'ilay fahatokisa-tena miteraka n'ilay fananana rafitsaina ny rafitsaina zay mitarika ny olona iray ho aho tompona ndraikitra fa tsy tompo toerana fotsiny dia reo rehetrareo zay mitarika amin'ny fahafantarana sy ny fandresen-dahatra anaty ka hahafahan'ilay zatovina tanora milaza fa manana arena tsy tamboisaina izy any anatin'ny tenany ihany zany hoe jereo tsara ny namana anaritiana hoe ny fifampiresahanao amin'ilay zatovo de mitarika zavatra be dehibe fahatokisa-tena rafitsaina ary mitarika fahafantarana ny tena de resy lahatra ilay zatovo fa manana arena any anaty tsy tamboisaina ka izy dia zay arena any anaty tsy tamboisaina zay ahafahany mana tanteraka zavatra maro satria manino satria matoko tena izy
sady ihany ko ahafahany manova zay zavatra tokony hovaina teo aloha zany hoe ny toetrany zay hoe narivo izy teo aloha vokatry ny fampiresahana de lasa nenatanjaka zany zavatra zany zava-dehibe ary koa miteraka fahombiazana raha tsy nahomby izy a teo aloha zava-dehibe za mifampiresahana zany namana raritiana zava-dehibe mifampatokisana zava-dehibe ny fifanakekezana po satria arena ngezabe zay tsy vidineny amy grande surface nefa mitarika zavatra be dehibe eo anivon'ny fiainan'ny tanora amin'ny hoaviny zany rehetrarehetra zany mety misy mieritreritra hoe sarotra be le izy fa araka ny tenen'ny joely teo hoe zava-dehibe le izy volena de mila fahazarana fa tsy tonga ho azy ihany ko tsy tonga ho azy tsy tonga ho azy rehefa omeny le ray aman-drenynao fanabiazana zany ianao tanora de ianao am'izay no mibe ao anatin'iny fanabiazana izay de rehefa azonao le fanabiazana zay omeny le ray aman-dreny a de manomboka fantatrao tsara ny tenanao fantatrao mora foana ihany ko zay zavatra hainao ny zavatra tsy hainao ny afantaran'ny olona anao ny mampiavaka anao ny olona ny manavisy ny manavanana anao eo apetrehana zavatra ray de ho fantatrao fa matanjaka raha-petsepo anao na marifo raha-petsepo raha marifo raha-petsepo anao inona ny zavatra fanovana tokony ataonao zany zany namana naritiana ny tokony hojeren'ny tanora satria ho aviny no omaniny makasitraka anao namana joely ampy aloha zay anaovana fampiarana satria ny zavatra ihany ko rehefa fantatra ka tsy ampiarana de fotoana verimaina fotsiny ny fampiresahana azy de ndaondray ary anao fampiarana aloha mandritra ny fotoana izay mety tsy fankahitantsika eto de samy mahita ny soa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra ny fampiresahana zany mankasitraka indrindra namana joely dia makasitraka namana naritiana kasitrana ihany ko ianao satria ny fiaraha-miasa zany zava-dehibe ihany ko dia makasitraka anao mpiainao ihany ko ny amin'ny fanjohina ny fandarana de matoky izahay fa andray ny tandrifinao ianao ka raha nisy ny zavatra tokony hofana de mandraisa fanapahan-kevitra ho amin'ny fiatrehanao ny hoavinao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray mandra-pitafandray ary tompoko AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mitoetrany ny fianarantsika ny amin'ny iavian'ny fizahn-toetra eo amin'ny fiainantsika manasanao naraka ny fianarana hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao kaleba andretsikivy mety ho tampoka toy ny loza ho isika ny fizahn-toetra na koa avy amin'ny satana tsotra izao ny vokatry ny fahotana ataontsika koa nefa dia mety ho anisan'ny fototry ireny fitsapahany ireny dinio ny ty tenin'ny paoly Romana 10:20 Romana 10:20 fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy misy vokany avokoa ny zavatra rehetra ataontsika raha mijoro eo amin'ny ainandro be ianao miaraka amin'ny gilasy dia azo antoka fa hitsonika izany miara-diatrano ny anton-javatra sy ny vokany tsy maintsy mijinja ny vokatry ny ataontsika mandrakarivo isika tsy hoe mipetraka any an-danitra misainsaina ireo zava-doza azo miahatra amin'ny mpanotatsy akory Andriamanitra tsia ny ota amin'ny mahafahotana azy mihitsy no efa misy vokany raha teo ny olana dia matetika isika no mihevitra fa afaka manambaka an'Andriamanitra ka manota nefa tsy mizaka ny vokany tsy hitranganao vinanao viny zany apetraka Paoly mazava tsara ny amin'izany fa misy vokany ny fahotana tsy mahakasika ny mandrakizay ihany fa misy vokany maharary sy mampahory ankehitriny koa fantatsika rehetra ny obolana manao hoe mandrora mentsilany ka mahavotena ny atao ihany no miverina rehefa milalao afo ny ankizy dia mety ho may
tantarainy paoly eo amin'ny romanina toko 10:1 ka hatramin'ny 2:3 ny fizotry ny fahalavon'ny olona sy ny vokatry ny fahotana. Andiovaka itsika paliana ndreo andinireo. Romanina toko 1:1 ka hatramin'ny 2:3. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy, dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ao an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fonodonto. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha, dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manan-tongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony eo amin'ny fahalotoana, dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy, ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay saorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy eo amin'ny filany ratsy mahavoafady, fa ny vehivavy teo aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanaony, ary tahaka izany koa ny lehilahy, fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampillansa amin'ny lehilahy ny fanao izay mahamenatra, dia nandray tao amin'ny tena ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ary araka ny nanaovan'ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany koa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika, anao izay zavatra tsy tokony atao, ka dia feno tsy fahamarinana rehetra, ny faratsiana, ny fieremana, ny lolom-po, feno fialonana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otrim-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika, halan'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpandoka tena, mpamoron-tsain-dratsy, tsy manoray sy reny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra, dia olona malala tsara ny fitsipika ny men'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany, fa mankasitraka ny manao koa. Ao amin'ny 9:20 dia fatizeran'Andriamanitra no ilazan'ny Paoly ny vokatry ny fahotana. Ny fatizeran'Andriamanitra dia midika fotsiny ho famelan'Andriamanitra ny olombelona hijinja izay nafafiny. Na ho an'ny kristianina aza dia tsy mba miditra ntsehitra avy hatrany mandrakirivo Andriamanitra, anala ny fanaintainana izay vokatry ny nataony. Matetika no avelany hatsapa ny vokatry ny asantsika isika, mba hahatakarantsika ny alehiben'ny fahasimbahana sy ny fahoriana teraky ny fahotana. Fantatsika ny vokatry ny fandikana ny lalàna moralin'Andriamanitra dia ny didifolo. Saingy manao hoana ny amin'ny fandikana ny lalàna hafa, toy ny lalàna ara-pahasalamana nataon'Andriamanitra. Tranon'Andriamanitra ny tenantsika. Raha mampanara-po ny tenantsika amin'ny finanana sakafo tsy ara-pahasalamana sika, na amin'ny asa tsy ankiato, na ny fanohitra amin'ireo, dia fahotana amin'Andriamanitra koa izany. Ary ny vokany dia mety hampahory indrindra. Azo antoka fa ny akamaroantsika dia samy efa nijinjany nafafy noho ny tsy fahalalana oniny sy ny fanaovana zavatra tsy tokony atao. Lesona tsy tokony ho adinoany ireny, mba hisorohana ny tsy verenan'ireny olana isan-karazany ireny eo amin'ny fiainantsika. Dinio fa na ny biby aza ne misy manam-pahendrena kely, misy amin'izy ireny tsy mikasika izay zavatra fantany ny fampiasaka ny teradoza ho azy, toy ny fandrika. Aokarisika ahony tena amin'ny zavatra rehetra, satria mandrava ny fiainantsika eto an-tany sy mety tsy hatafiditra antsika ny an-danitra ny tsy fahononana sy ny fandikan-dalàna. Izay no fotoana ny rahan'androany, saotra noho ny faharetanao azadiny ny toy ny fianarantsika. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.